Hampiditra ireo mpanjony eto amintsika any amin'ny sehatry ny mamatianina kokoa no isan'ny politika ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny jono eto Madagasikara. Mba hanatanterahana izany ary dia misy amin'izao fotoana izao fanomezana karatra ho an'ireo mpanjony tsirairay avy, miaraka amin'izay ihany koa ny fanomezana laharana ho an'ireo lakana izay miasa eo amin'ny sehatry ny fanjonoana eto amintsika. Mahaimaim-poana avokoa ireo rehetra ireo araka ny fanazavana voaray teny amin'ny sampandrarano misana ny jono sy ny arena anaty rano. Mikasika n'le fanaovana ny karatry ny mpanjono sy ny fametrana marika ho azy ireo dia tsara ho marina fa anisan'ny vaindon-draharaha ny ministera ny arena anaty rano sy ny jono amin'izao fotoana izao mahatonga ireo mpanjono ireo matianina. Izay indrindra nahatonga ny ministera izay Tariana Andriamatoa minisitra nanao an'io asa io vaindon-draharaha ary raha mikasika ny fahazahoana ny karatry ny mpanjono sy ny mariky ny lakana, numéro-ny lakana dia ny zavatra misy zany dia ao anatin'ny fikambanana. Ao anatin'ny fikambanana ilay olo dia tafiditra ao anatin'ny fikambanana izy dia azo omena n'izay lakana karatra mpanjono azy zay ka amin'izay fotoana izay dia mandefa izy any amin'ilay fikambanany ny photocopie-ny kara-panondrony ny sary tapakiny satria maimaim-poana nanaovan'ny ministera n'io zavatra io fa le olona kosa no miantoka ny sary tapaka. Ary io zany no ahafantarana ilay mpanjono tena mpanjono marina le olo satria i maro ny zavatra ilana anazy io. Toy ny fanaovana ihany koa ny marquage numéro-ny lakana, maro ny antony. Ao aloha ny ahafantarana hoe tena iranona maro ny tompony satria amin'ny fotoana io zay dia maka ny mombamomba n'le lakana ary mombamomba n'ilay tompon'le lakana. Ary raha misy ohatra fahaverezana lakana na misy loza mitranga ohatra dia fantatra aty aminay hoe ty dia lakan'ny rakoto na lakan'ny rabe. Isan'ny antony anaovana izao fanomezana laharana mahaimaim-poana ho an'ny lakana sy ny karatra ho an'ny mpanjono izao ny tokony hafantarany rehetra ny toerana nazahoana ilay vokatra sy ny toerana mety alehany. Fa ny tena goavana amin'izy io tsara ho marina mahatonga ny ministera manao anazy io dia mba hahafantarana marina hoe avy aiza ty vokatra ty dia nakaiza. Zany hoe raha miteny vazaha hoe traçabilité des produits. Ka na alefa any a France le entana na ho alefa any aiza le entana dia fantatra hoe ty entana ty dia avy tamin'ny lakana sahala amin'izao tariny toerana nazonoany azy dia maro ny zavatra tsara ho fantatra amin'izay. Raha tsy tentsika raha misy olana amin'io vokatra io dia fa fantatra hoe ranona ny tompony tariananina. Fa akoatran'izay dia anisan'ny fomba anankiray hanapiana an'zareo mba hamatianina an'zareo ny antony anisan'ny natonga ny ministera manome an'ireo zavatra ireo. Ka ireo zavatra ireo zany dia tsisy vola aloha na ariary zay dia tiako marina fa ho an'ny karatry ny mpanjono dia sary no takina aminy fa ny akoatran'izay dia anjaran'ny ministera no miantoka ny rehetrarehetra. Efa nampifantarina ireo mpiandriaka rehetra sy ny tompon'ny lakana efa herinandro vitsivitsy izay izao hetsika taon'ny sampandrarah misahana ny jono eto Mahajanga izao.